Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabantsika rehefa ko malala tratrety alarobia 17 ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramassina araka ny Mateo toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo. Toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo vakatsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jesoa dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba halainy ny devoly fanahy. Ary nifady ihany na 40 andro sy 40 alina izy ka noho ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga amin'ny mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly mitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy tao an-tampon'ny devoly. Dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any. Fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesoa taminy voasoratra hoe koa aza maka fanahy an'i Jehovahandriamanitra aho. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha ihany koa ka eto anatrehiko ianao. Fa hoy Jesoa taminy mandehany ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitra no iankofanao ary izy irery ihany no hototoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ray Masilo manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity tantara izay eto am-pilatanana antsika ity ny nakana fanahy, ny nakany devoly fanahy an'i Jesoa dia mampiharihary amin'ny fitantarana Mateo eto ny maha olombelona feno an'i Jesoa sy ny maha Andriamanitra feno an'i Jesoa. Olombelona feno Jesoa eto satria mety noana ary mety ho nalaim-panahy. Fa Andriamanitra feno koa izy eto satria na dia noana aza izy dia naharesy ny fakam-panahy. Tsy resy ny fakam-panahy Jesoa ary dia eto ny miharihary fa olombelona izy sady Andriamanitra. Karazana fakam-panahy telo no nataon'ny devoly teo anatrehan'i Jesoa izay mamitina ny mety ho karazana fakam-panahy mpahazon'ny olombelona. Ary dia ireo fakam-panahy telo ireo no ndeha hojerentsika ilay havako hifampahelezana. Fakam-panahy voalohany nohon'i Jesoa. Ary rehefa nohon'i Jesoa dia tonga ny mpaka-fanahy nyteny taminy manao hoe teneno ho tonga mofo ireo vato ireo. Izany hoe rehefa ao anatin'ny anohanana ny olona, ao anatin'ny mety ho fahalemena ny olona dia tonga ny mpaka-fanahy ary ho lafin-javatra mafy lalovan'ny olona io dia ampiasain'ilay mpaka-fanahy mba handavona ny olona. Ary dia eo Jesoa noana amaha olombelona azy misy fahampangana, misy zavatra ilainy ary dia izay no nampiasain'ny devoly eto manao hoe ianao ange Andriamanitra dia teneno ho tonga mofo ireo vato ireo. Fa ny fanontaniana dia izao, nahoana kosa ary Jesoa no tsy nanaiky an'ilay hoe niteny ilay mofo ilay vato ho tonga mofo. Tsy vitan'i Jesoa ve zany? Valiny vitany Andriamanitra izy. Fa nahoana Jesoa no tsy nanaiky atonga ilay vato hanjary mofo? Inona ny antony andavany azy? Inona ny mahafakam-panahy? Nohon'i Jesoa tsy mangalatra sanatriany vava fa mamadika tsotra fotsiny izao ny vato ho tonga mofo. Inona ny mahafakam-panahy azy? Nahoana Jesoa no tsy nanaiky? Tsy hoe satria tenin'ny devoly zay
fa izao misy lafin-javatra lalina tia ny Matteo takaritsika raha ny tantarany fakanam-panahan Jesosy ty izy. Ny valiny de zao raha tsoro ny fanontaniana zay ifakam-panana ataon'ny devoly io de toy zao ny heviny amin'ny hevitra azahoantsika azy. Enao nge Jesosy zanak'Andriamanitra, enao no mahay zavatra rehetra, hainao zany. Fa izao miteny fotsiny angenao hoe teneno ho tonga mofo io vaty io. Enao Andriamanitra mahay zavatra rehetra, mba eritrereto ihany ny tenanao fa naona ianao, mba aza manaiky noana zany, manana ny fahefana rehetra ianao, manana ny fahefana feno ianao, ampiasao ny fahefanao, ampiasao ny maha-Andriamanitra anao, mba hijerevanao ny anoananao, fa nahoana ianao no de manaiky noana, nefa ianao mahay zavatra rehetra, aza manaiky an'izany, mahay zavatra rehetra ianao fa ianao miaritra, aza miaritra zany, aza mandefindefitra zany, mba jereo ny tenanao, jereo ny tenanao fa aza manaiky noana, mba tiavo ny tenanao, aza manaiky hitsara ohatran'io, mba jereo ihany ny tenanao. Mazava arak'izany fa lay fakam-panahy de fakam-panahy manao ny filan'ny nofo sy ny tanjon'ny tena ho zava-dehibe mihoatra noho ny tanjona sy ny atom-pihina tian'Andriamanitra nanan'i Jesosy. Eo zany ny devoly de tiaka fanahin'i Jesosy manao hoe mampiasa fahefana mba tiavo ny tenanao, te hampanadino ny Jesosy ny antom-pisiana izy. Inona moa ny antodian'i Jesosy ety ambonin'ny tany? Hamonjy ny olona, tsy hanao fahagagana ho an'ny tenany akory no antodian'i Jesosy ety ambonin'ny tany. Tsy nisy mihitsy fahagagana nataon'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ka nataony ho fitiavana ny tenany, ho fijerena ny tenany, ho tombotsoa ny tenany. Eto zany ity fakam-panahy ty de mitaonan'i Jesosy hanadino ny maha-Andriamanitra azy, hanadino ny mahampamonjy azy, fa ny taonan'i Jesosy hitodika amin'ny fitiavan-tena, hitodika amin'izay mety ilain'ny tenany. Ary de zay fakam-panahy zay ny voalohany. Afako mety ho fakam-panahy mahazo antsika mihitsy io zany eo amin'ny fiainantsika, fakam-panahy ny fitiavan-tena, fakam-panahy ny tsy fieritreretana hitena lay antom-pisiana fa fieritreretana ny tombotsoa ny tena manokana. Mba jereo ny tenanao, araroty, ianao nge eo aminao zao ny fahaizana mampanao, alaivo ataovy zao rehetra zao. Zavatra hainao zany, zavatra vitanao zany, ade fakam-panahy mandrakariva mpahazo antsika i fakam-panahy ataon'ny devoly tsy eritreritra fa sy ny tenantsika io, izay hampanadino antsika la identité, lay fahizintsika, lay mahaizitsika atsika, tiany ny devoly ho adimoitsika iny fa tiany ho andevoziny fialantsika isika, tiany ho andevoziny ny zavatra mahatery atsika isika ka adinotsika ilay tena antom-pisitsika. Ary mandrakariva be de be ny olona tahaka zany, adinony lay mahaizy azy, adinony lay tena antom-pisiny, adinony lay missionany, fa ataon'ny devoly ngeza be eo anoloany ny zavatra ilainy sy mahatery azy. Ary dia manoloana an'izany de ny tenin'Andriamanitra, ny tian'ny tompo ho asetrika an'izany manao hoe tsy ny mofo aina nge ny iveloman'ny olona hoy Jesosy, zany hoe ny mahavelona ny mpanompon'Andriamanitra de tsy ny materielina akory, tsy ny fitiavan-tena akory, fa Andriamanitra afaka mamelona ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay tiany amelomany azy, ny tenin'Andriamanitra. Farazana fakam-panahy faharo dia ondray ny fitantaran'ny Matteo azy hoe de ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo amin'ny tampon'ny tempoly. Nety ny devoly tany amin'ny tanàna masina, ny fanahy nitondra an'i Jesosy tany anefitra, ny devoly nitondra an'i Jesosy tany amin'ny tanàna masina. Ary rehefa tonga tany amin'ny tanàna masina Jesosy, nakariny teny amin'ny tafon'ny tanàna masina, de izy manao hoe menjerany ambany any. Fa ny soratra masina de miteny manao hoe satria rehefa nampiasa andiny soratra masina Jesosy de nampiasa andiny soratra masina koa ny devoly. Jesosy nampiasa andiny soratra masina ny temany hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona, de nampiasa teny soratra masina ny devoly nanao hoe ay moa iny ny soratra masina koa ke miteny hoe raha mikidi any ambany ianao de zao Andriamanitra ny iraka anjeliny hitondra anao, hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondrany anao. Fa menjerany ambany any. Inona moa zany fakam-panahy zany?
Inona moa zany fakapalazany? Inona ny mahatonga an' Jesoa tsy nanaiky? Eny amin'ny tampon'ny tempolo izy de afaka mikidia ny ambany any, ary marina fa afaka mamonjy azy Andriamanitra. Soratra masina io. Fa nahoana ny tsy nikeny Jesoa? Na dia nampiasa soratra masina aza ny devoly eto, ary na de tena afaka mamonjy ary Andriamanitra ka maniraka ny anjely, tsy diso mihitsy zany. Io andininy farany amin'io andiny varaika ambin'ny folo amin'io tantara io dia tena tonga tokoa ny anjely nanompo an' Jesoa. Noho zany tsy olona ho an'ny anjely mihitsy ny namonjy an' Jesoa, na nitaty an' Jesoa, na nitondra an' Jesoa, raha nikidia Jesoa, na nitsambikina avy eny ambony eny nakaty ambany taty. Fa nahoany Jesoa ny tsy nanaiky? Fa karazana fakapanahy inona io? Fa nahoany Jesoa ny tsy nanaiky? Raha jerena amin'ny fomba azahoantsika azy de zao manao hoe enao ange Andriamanitra e. Asehoy fa Andriamanitra ianao e. Asehoy fa anao ny zavatra rehetra, asehoy fa mahay fahagagana ianao, asehoy ho hitan'ny olona fa ioraka ny olona de azo hoe bravo Jesoa. Fa jere Jesoa nianjera fa ny ambony avany nisy nitaty tsy nanino. Ino fakapanahy io? Fakapanahin'ny fireharihana. Nga Jesoa tonga ety ambonin'ny tany hanao sirika, nga Jesoa tonga ety ambonin'ny tany hitady voninahitra, nga Jesoa tonga ety ambonin'ny tany hitady bravo, nga Jesoa tonga ety ambonin'ny tany hanao zay mahafinaritra azy ka hitady voninahitra amin'ny olombelona, hitady tehaka. Tsy zay Jesoa. Ary dia izay fakapanahy izay mandrakariva mahazo ny olombelona, izay fisehosehoana izay, fakapanahin'ny fisehosehoana, ny fireharehana, fakapanahin'ny bravo, zay io asehony Matthieu. Ary mbola mpahazo ny olombelona amin'ny andro ankehitriny. Ty deradera, ty sehoseho, sekoseko, ary zay ny tiany, zay ny lavon'ny Jesoa eto. Inona moa ny tombontsoa mitondra inona moa amin'ny fiainan'i Jesoa? No hoe mianjera any ambony any Jesoa de misy mitaty, mitondra inona? Jesoa tonga ety ambonin'ny tany tsy hitady zavatra ohatr'izany, tany amin'ny voninahiny izy, tany an-tany tanàna zay fahafenoana, tonga ety ambonin'ny tany Jesoa hamonjy ny olona, tonga ety ambonin'ny tany Jesoa hanasitrana, hanaisotra ny fanginy firiana, hamonjy ny olona, fa tsy hitady fireharihana, tsy hitady bravo. Fa zay mandrakariva ny asan'ny devoly. Ny asan'ny devoly moa dia mampanadino ny olona, ny antom-piasina io tsika teo, fa manao mitona ny olona hanao zava-dehibe ny bravo, hanao zava-dehibe ny paraître, hanao zava-dehibe ny endrika ivelany, ary ampanadino ny tena mission. Ary de mandrakariva mahazo zany ny olombelona. Be de be ny olombelona varinany amin'ny fitadiavana bravo, varinany amin'ny fitadiavana tehaka, fitadiavana voninahitra, zany randray ny mandany fotoana ny olona. Fa adinony ilay tena antom-pisiny, ilay tena missiony, ilay tena antondihany, ilay zavatra ilay tena tian'Andriamanitra sy ilay zavatra tena tian'ny Tompo ho tanterahintsika dia randray adinotsika ireny. Ty fakapanahy ty de mandrakariva koa mampanadino antsika ny antom-pisintsika, ary tsy mahatonga antsika tsy mahay manararaotra ny fotoana, fa mahatonga antsika mora variana amina lafin-javatra ivelambelany na fisehosehoana fotsiny. Ary mampatsiaro antsika fa ny fotoana, ny fahafatesana, ny accident de tsy ampoizina. Vao tapabolana lasa zay dia nandrao antsika lay tapabolana lasa mihitsy zay tamy 30 avrily, de nandrao antsika lay ramatoa zay nalaza antsoina hoe Chantal Nobel ho an'ny ny olona mitovitovy taona aminay, dia mahatsiaro an'ilay horonan-tsary antsoina hoe Chateau Vallon, nisy ny hirany Herbert Léonard. De tsaroantsika lay tantara zay nakabeaza ny tanora any amin'ny taona 5 dia 5 moa zany fa ny taty Madagasikara nytoy tamin'ny 6 lay horonan-tsary, dia nijery lay horonan-tsary hoe Chateau Vallon zay nifaninana tamin'ny fotoan'andro lay série antsoina hoe Dallas. Lay de mahatsiaro moa-tsika hoe vao maty voaingana lay mpilalao azy antsoina hoe Chantal Nobel, fa nampalahelo de zao fa mahatadidy tsika rehetra
rehefa avy ndray maka rehefa avy nanao émission tao amin'ny fandaharana antsoiny hoe Champs-Élysées ity ramatoa ty zany lay mpilalao dia niaraka tamin'ny Michel Drucker tamin'ny fotoan'andro mpijery an'izany fandaharana zany tsika de nametraka fanontaniana mihitsy ary Michel Drucker hoe ianao moa zavatra tianao sport automobile, ianao vo avy nanao rally Dakar de namaly Chantal Nobel de tena tian'io io mahafinaritra ay vo vita lay ny avy vita zany le émission tamin'io vanim-potoana io tamin'io andro io dia niaraka automobile Sacha Distel sy Chantal Nobel satria amin'ny roa maraina avy nanao émission tao amin'ny Michel Drucker no nanao accident tamin'ilay Porsche 924 sy diso Carrera GT izay dia nanao accident izy menadavy de nanao accident ary Sacha Distel moa tsy de nahoana loatra tsy de nanina loatra fa Chantal Nobel ndraiky amby 20 andro coma vao velona indray ary dia nitronotoriny Sacha Distel hoe enao nandeha 150 km/h natonga niny Sacha moa teny tsy 70 km/h ihany de niteraka sazo ny Sacha Distel fa nijanona teo lay horonan-tsary io ny farany de tapaka lay horonan-tsary nahafinaritsika tam'izany fotoana zany ina tiana tenenina maty fa tamin'ny 3 avrily teo moa ity mpilalao sary mety sy antsoina hoe Chantal Nobel ity zay nahafinaritra antsika tokoa ny horonan-tsary nalaoviny ny tiana tenenina de ny hoe betsaka ny zavatra tsy ampoizina eo amin'ny fiainana betsaka ny zavatra tsy ampoizina nampalahelo be le tantara fa betsaka ny zavatra tsy ampoizina eo amin'ny fiainana ka indraindray tsika variana tena variana mihitsy amin'ny zavatra mety ho mora manaitra atsika de eto ny tenin'Andriamanitra manafatra atsika mihitsy ny hoe amin'ny zavatra rehetra de zao aoka iambina fa ny ampitso tsy atsika tsy akory be de be ny karazana fa mirapiratana mety ho mihazona atsika de mila miambina fa ny tantara fakapana fahatelo farany zay nasehon'ny devoly tamin'i Jesoa teto dia ny devoly ny teny ndray manao hoe nitondra an' Jesoa tany atepitebohatra avo de avo izy de naneo ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao sy ny voninahiny de hoy izy manao hoe miankofa eto anatrehako ianao de omeko anao zao rehetra izao ina ndray ty karazana fakapana ty hoy tsika manao hoe ny fanahy de nitondra an' Jesoa tany anefitra ny devoly kosa de nitondra an' Jesoa tamin'ny toerana avo de avo anankiroa eo toerana avo voalohany de zao teny tampon'ny tanàna masina teny tampon'ny tempoly teny zany notondran'ny devoly an' Jesoa tamin'ny fakapana faharoa amin'ny fakapana fahatelo netiny tena tapitebohatra an'ilay Jesoa zany hoe tsy hoe zay rehetra mandalo efitra akory dia tsy ny fanahy masina no mitondra azy zany hoe ny fanahy masina mety mitondra atsika mamakivaky efitra Andriamanitra mety mitondra atsika mamakivaky efitra ny devoly kosa tena afaka mitondra ny olona eny atapitendrombohitra tena afaka mitondra ny olona eny atapon'ny tempoly mihitsy aza fa tsy hoe zay eny atapitendrombohitra na mitoerana avo akory de nentin'ny fanahy masina avokoa na nentin'Andriamanitra tena afaka mitondra ny olona eny amin'ny faratapony mihitsy ny devoly fa hoentiny eny amin'ny faratapony ataony inona moa hoentiny eny amin'ny faratapony tiano azera netiny eny amin'ny tapony tempoly Jesoa tiano azera Jesoa kosa netiny fanahy tany anefitra honaona fa ho fahanany tenin'Andriamanitra de mila miambina sika fa tsy zay rehetra tonga eny amin'ny tapony tendrombohitra akory tonga eny amin'ny faratapony voninahitra tonga eny dia ny fanahy avokoa no mitondra azy fa izao tena mety tonga ny devoly eny amin'ny faratapony saingy hoentiny eny azera hoentiny eny iankohaka eo aminy ary de zay io teniny Madio manao hoe ny fakapanahy mety mpahazo de zao fakapanahy inona indray io ny voninahitra
fakapanahin'ny materiel, fakapanahin'ny fahefana miankovofo eto anatrehako anao izy matsahy Jesoa de omeko anao zao rehetra zao. Hitanao zany hoe tiany devoly aseho fa mety afaka manome an'izany izy raha miankohoka eo anatrehany. Ary dia fatatsika fa be de be ny sampy vetim-pon'ny olona iankohofan'ny olona mba azahoany zay mety ho ilay na reny eo na voninahitra io de fakapanahy mety mpahazo ny olombelona mihitsy zany. Ary eo mo fatatsika fa mandainga ny devoly nge eo aiza ao anatin'ny soratra masina, aiza ao anatin'ny soratra masina no misy hoe izao rehetra de omeko anao raha nkohoka eo anatrehako ianao. Aiza ao anatin'ny soratra masina milaza fa an'ny devoly ny tany zay rehetra eo aminy mandainga ny devoly, mandainga izy fa tsy anazy ny tany zay rehetra eo aminy an'Andriamanitra. Andriamanitra salamy hoe an Jehova ny tany zay rehetra eo aminy fa mamitaka ny devoly. Ary be de be ny olona fitahin'ny devoly hoe miankohofo eto de omeko anao zao, miankohofo eo de ataoko anao zao, saingy zao ny hafaran'izy reny nefa fahafatesana sy fahavoazana. Afaka malala mila miambina ary sika, mila miambina satria ny devoly fetsy miditra maka fanahy atsika rehefa ao anatin'ny zavatsarotra sy ny zavatra mahatery atsika izy sika de tonga ny fakapanahy. Ary tonga koa ny fakapanahy mampiasa andiny soratra masina, tonga koa ny fakapanahy mikasika zay mety ho zavatra ilaitsika sy mamporotra atsika. De eto ara asehony madio fa azotsika resena ny fakapanahy. Inona ny fitaovana andresentsika ny fakapanahy? Ny soratra masina. Inona no andresentsika ny fakapanahy? Ny fanetretena. Inona no andresentsika ny fakapanahy? Ny fahatserovana, ny tsy fanadinoana, ny antom-pisitsika sy ny mission-tsika, ny asatsika, ny zavatra andrasan'ny tompontsika, ny fiantsonatsika. Inona no andresentsika ny fakapanahy? Ny fitodiana amin'ny tena, ny fanaovana zava-dehibe materiel. Zany dia mamevahana ny fakapanahy, fa ny fakapanahy de eo mandrakariva, fa ny fitaovana hoentsika mandresy azy de ny fanafoana tena, ny fanetretena tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ivavaka sika. Tompo am'sorona azy amin'ny teninao zay mampatsiaro anay ny fandresena ny fakapanahy. Resinao ny fakapanahy ary dia ataonao resinay koa zany. So tompo amin'ity alarobia ity de mivavaka izahay ampahireso mba ahatsiaro mandrakariva fa zanakao, zanaky ny fandresena. Ary ny fanahinao masina de mitarika anay mba ho mpandresy mandrakariva. Tahiny tontolo andronay anio Jesoa, hoe fahasalamana sy heri-tanjaka izahay, me fiadanana sy fifalim-po, ataovy maharitra ny fanarahana anao. Jereo marary, jereo mananady am-panahy, mivavaka zay tompo, ataovy mahajoro. De jereo ny tanindrazanay, jereo tompo ro mpianatra zay madiva hiatrika ny fanadinana afaka herinandro volana vitsivitsy, de ataovy mahatoky anao. Me fahendrena aizany mandamina ny fandaram-potoana dia mitoera mandrakariva aty amponay tompo, ho fifalianay ny fiainanay isan'andro. Amen.